raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-taninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. Atsika isotra ny Tompo hoe afaka miaraka amin'ity anio ity a. Hoy ateo hoe tsy ataontsika fotoana hafa na fotoana hoe zavatra hoe misy amboarina be tsy zany fa ny fanomanana dia misy afaka atao ihany fa ho ataontsika hoe fotoana ohatry ny isan'andro ihany. Atsika ilaza hoe ho anao ny saotra iram-po, ho anao ry ray masonao. Andriamanitra te hisotranao ny fonay amin'ny anio ity. Te hanandratra fisaorana ho anao ilay maty ho anay sy nitsangana ho anay. Misaotra erako zirai masino satria Numenao wana Jesu sizanaka no yarilaza ihany androambo eo hoanao misaotra erako wana zirai masino satria Numenao hoanao ny saotra iram-po. Halleluja. Hoanao ny saotra erako zirai masino satria nomenao anay. Misaotra erako
anatin'ny pekira dia ianao mihitsy no anambara androany hoe tompo misaotra fa isan'andro zany dia marina aminay foana fa ny mahasoavanao matoy izao anay. Isan'andro zany dia marina aminay foana fa nomenao ny zanakao lahy tokana mba ho famonjenanay. Marina fa misy ny zavatra lalovan'ny firenena amin'izao fotoan'izao fa tsy hoe hodinay tsy hitsy zany fa ambonin'izany kosa nefa mety hiditra amin'izay ihany zay avy eo hivavaka ao amin'izany fa milohan'izany kosa Andriamanitra ô dia te ilaza zay androany hoe misaotra fa tsy mety lany daty, misaotra fa tsy mety lany andro, misaotra fa tsy mety ritra zany famariny an'izany dia nomenao ny zanakao ilay tokana mba ho fato anay. Izanizy zay manatrika eto na ny any tokantrano tompo manana anjara amin'izany izahay reto androany satria tsy mety lany andro, tsy mety lany daty, tsy mety lany ritra izany famariny an'izany. Misaotra tompo olo ilaza zay androany fa ho amin'ny hery ho any malemy Nini eri uani maleni Signarena uani macha Fani aini nudafu vehivavy rehetra angatahirana ny tokantrano fa zay no ny atao hirana na vavy kera lahy ilaza hoe fa ho amin'ny hery ho any malemy fa ho amin'ny hery ho any malemy Signarena ho any matra fany ainy nudafo sika rehetra tao ilaza mamy androany Wasandratra ny anaranao Jesosy io wasandratra ny anaranao androany avy any an-danitra ianao nidina tetỳ an-tany ianao niakatra indray mba ho anay mba hanananay an'ilay fiainana izao hanome azy hoy ianao fiainana be dia be tompo faly zay androany manandratra ny anaranao eny fa na dia ao anatin'izao fotoan-tsarotro izao aza dia tsy ataonay masaka an'izany tsy hoe satria tsy voakasika izahay eny ao anatin'izany zavatra manjony fireneny izany dia hoe falifaly mihira fa tena marina tompo dia isaotranao mandrakariva izahay osika ilaza androany asandratro ny anaranao
raha afaka mitsangana ianao dia atao hitsangana mihitsy androany tonga ianao mba hamonjy ahy asanatro ny anaranao fiainako anjakanao Halleluja. Asandatro ny anaranao dao ira maritsika androano hoe asandatro ny anaranao Tompo ira aonao ny fiainako anjakanao fiainako anjakanao ianao mba hamonjy ahy ianao mba Tompo Veti antananao Kamato anay Aveo nitsangana ianao Hoany andany tsaiday Ianaranao nuderay Afiany andany tsanao Veti parano eny anaranao noderainay Halleluja itiaka mafo antombosika afaka mahazo toerana ianao hitoy eo anatin'izany fisaoran'izany ihany sika satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo dia tsika hisaotra an'Andriamanitra hoe misaotra Tompo fa zay aloha zany sitraponao dia avelanao mitranga ny zavatra rehetra misaotra Tompo fa tsy izahay olombelona kely ity lazao mihitsy androany tsy izahay olombelona kely ity no ametra ny fisainanao tsy izay tianao atao na zay mba tianao atranga fa misaotra Tompo fa eo an-tananao ny zavatra rehetra dia ianao no miazona ny zavatra rehetra ianao no mamela ny zavatra rehetra hitranga samy manana ny zavatra ambarany ny olona mahakasika an'ity zava-mitranga ity ndrivodoza dia samy manana ny zavatra ambarany ny olona fa sikasianao kosa andao ilaza androano hoe Tompo misaotra ny amin'ny zavatra velanao hitranga
dia ilaza hoe misaotra tompo fa tsy hoe Antananarivo no hoe miavaka indrindra ka hoe tsy avelana ho tena voakasika izany, ka hoe sanatriny izany hoe tsy misy kristianina ve zany any amin'ny tany izay mety hoe voakasika izany tsia. Dao ilaza hoe misaotra tompo fa raha mba tsy tena hoe voakasika tanteraka Antananarivo dia misaotra anao fa izay aloha izany tsy sitraponao. Misaotra ihany koa nefa ny amin'izay mety faritra mety hoe voakasika, fa tsy hoe mendrika indrindra ny eto Antananarivo dia hoe tsy voakasika na hoe mivavaka indrindra, tsy zany tompo, tsy zany tompo, fa tena ianao no manana ny fandaminana ny amin'izany, dia ianao no manana ny antony anaovanao an'izany. Ho ny voasoratra hoe zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa. Misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra velanao hitranga, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra velanao hiseho, fa ianao no mahafantatra ny antony izany ary ianao no mahafantatra izay ho ataonao ka hisaorana ianao zany. Misaotra ny amin'ny hevitra mbadika ao anatin'ireny tianao ampitaina sy tianao ampianarina sy tianao ampita manokana amin'ity firenena ity. Ao anatin'izany efa tompo dia te ilaza zay hoe ninninona mitranga dia mihazona anay ny tananao, ninninona miseho dia mihazona anay ny tananao, ninninona mety mbola iseho dia mihazona anay ny tananao. Ary ny fihazona ny tananao dia tsy miankina amin'ny fatokina ianao, fa raha izany tompony misy dia izahay nefa tsy voahazona indrindra, fa misaotra fa mihazona anay ny tananao. Dao ataontsika izany ery zany androany, ianao ny fialofako manodidina sika rehetra. As homens São João ianao ny fialofako. Fialofako
izay mety misanga satria ianao rehefa nilaza faneo an-tananao tsy misy marobaka. Halleluja. Samy mivavaka androany. Marina Tompo fa mety hampatahotra ny zavatra rehetra ary tsy ambo amin'izany zahay fa kosa Tompo zahay dia manana tanana miaro anay, zahay dia manana tanana miazona anay ary tanan'Andriamanitra velo zany. Zany mahatonga anay mbola ilaza androany fa miazona anay ny tananao. Sika rehetra zany farisendahatra mameno ny fonay Tompo amin'ity anio ity. Tsy ataonay sakana ny zavatra rehetra fa na dia vitsivitsy azy izahay no miaraka eto ary misy ny mpanaraka ny tokantrano zay tsy mamela ny finoany io matimaty fa mikolokolo amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka irahan'izao. Dia laza io misaotra ny amin'ny tananao miazona anay. Izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsisy arombaka azy amin'ny tanana, tsy ho very izy mandrakizay ho teninao. Ao sika hivavaka manokana ho an'izay mety hoe fatra tratran'izany cyclone zany. Averika ihany fa tsy hoe sika no tena tsy hoe Antananarivo ny be mpivavaka indrindra dia hoe tsy tratran'izany tsy ariava. Fa mba misy ihany koa mpanompon'Andriamanitra any amin'ireny toerany ireny ka andao tsika tsy ilaza an'izany na nanavonavo-po tahaka an'izany sanatria anie zany so amintsika senao anie zany. Andao tsika ilaza hoe Tompo izay rehetra mety miatrika zavatra sarotra, mety voakasika ny trano, mety simba ny fananany any amin'ireny faritra ireny na mpanomponao izy na tsy, dia izay mangataka manokana androany jereo manokana izy ireny. Andao ataontsika senao zany vavaka zany androany na ny tokantrano ianao dia afaka miaraka aminay ao anatin'izany, na dia teny tokana monja azy no ambaranao dia tadio fa miaino Andriamanitra.
teneny hoe marina fa tsy mangataka izay tompo hoe ho avereno amin'ny daholo ny fananana izay mety hoe simba fa zay kosa mangataka hoe aoka ny fiadananao amangy manokana an'izy ireny. ampahirezy izay mety reradreraka any amin'ireny faritra ireny. Sika rehetra dia malala fa tsy mora zany very fananan'izany. Marina hoe tsy amin'izany ny fotsika fa tsy azo hatsarana velatsia fa tena tsy mora zany. Dia mivavao an'izy ireny androany. Zany tompo nivavaka sandratray amin'ity maraina ity. Andriamanitra manao zavatra amin'ny antony ianao. Tsy voatery ho takatry ny sainay fa zavatra azona iantoka dia misy. Irika hiparitahan'ny fitiavanao foana ny anatin'ireny. Dia jereo manokana tompo izay mety rava fananana ao anatin'izany mety tsy manan-kialofana intsony satria rava ny trano. Andriamanitra hoe ianao no hijery manokana azy ireny mba tsy hotratra ny famoizam-po, mba tena ahita izay asiany tenany izy ireny ao anatin'izany. Dia ampiasao amin'izy ireny manokana tompo ny hevitrao, ny fihevitrao izay marina indrindra, marina mandrakariva. Jereo manokana izy ireny tompo. Alleluia. Ao anatin'izany, ao anatin'izao fotoan'izao ihany koa tompo dia mangataka izay hoe foazy azavelo variana amin'ny zava-mitranga fotsiny izahay. Ilaina ny manara-bavao, ilaina ny maharaka ny zavatra mitranga. Fa azavela Andriamanitra ho variana amin'izany izay fa mangataka izay hoe aro-tsainy afo ny fanahinao, ampifo indray ny saina sy ny fanahinay. Hitondra fifoazana tompo eto amin'izao toeran'izao sy any amin'ny mpanaraka ny tokantrano any. Eo ataontsika izany iry zany ny famerenana ihany hoe aro-tsainy ny afo ny fanahinao, ampifo indray ny saina sy ny fanahy. Zay rehetra mety te hifo androany dao ilazan'izany androany. Aro-tsay ampifo indray amarao mihitsy androany hitondra fifoazana Itundra
rehetra ka ny olon-drehetra tsy ny rehetra farany dia faran'olona tompo ka ny olon-drehetra jesosy zany tokoa no zavatra ambaranay sy lazanay ankehitriny mba ho fitaovam-pamonjena ho an'ny havanay any amin'ny faritra maro isan-karazany any ny zavatra mitranga tahaka izao ho lalana ahitany ny ondrinao ny lalana mody ny trangan-javatra tahaka izao satria io ny tenin'Andriamanitra milaza hoe maropony aminareo izy ka tsy tia nisy overina dia iray ary fa samy tiany ho tonga ho amin'ny fibebahana izy rehetra amin'ny fomba fijery amin'ny maha olombelona sy amin'ny manofo dia mampalahelo mahita ireo olona trabohina mahita ireo olona miletika any anaty rano mahita zavatra maro isan-karazany mampalahelo zany fa rehefa miakatra kosa amin'ny fijery ara-panahy dia afaka misaintsaina sy mihevitra hoe ny teninao milaza hoe ny fanahy ihany mahavelona fa ny nofo tsy mahasoana amin'inana amin'iny ary ny teny izay ho ambaranao aminay ihany koa ankehitriny dia fanahy sy fiainana androany tompo mbola te hideranao izahay dia te hankalazanao melohan'ny enona hiafatra anao zay hoe lehibe ny tompo anarana avo indrindra mendrika midery dia hiry zay hoe lehibe ny tompo dia iaraka iain'ny afatra ao zahay avy eo efa ny antsoantso zay ny ositry ny fanamasinao ameno anay dia mino izay fa hitarika anay ianao mino izay fa hikasika ny fonay tokoa ianao ary anapaka feno any anatinay ihany dia misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra lehibe ianao lehibe ianao zanandra tanana ihany koa anarana voindy dia raha ho izy mendrikany de raha irahantsika fotsiny foko e lehibe ny tompo da mbola ataontsika ihany anarana avo indrindra asandrato ny fonao eo aminy
ratontananao iresikle lehibe ny Tompo. Da mbola ilaza anarana avy indrindra, anarana avy indrindra mendrika ny tena amin'ny fotsika rehetra misotranao zay androany fa mbola afaka nidera sy nanandratranao androany izay raha iainy ny afatra izay avy aminao indray dia inona indrindra zany fa tena avy aminao marina ary manakambara aminay mpanomponao tsararay avy ianao mity andron'io ity na izy io na izy navaiza izy navaiza na inona mitranga amin'ny fiainany na koa tsy mitranga amin'ny fiainany raha mbola ondrinao ihany koa izy ka nasainao ifandray aminay tahaka izao na mivantana na amin'ny alalany tambazotra na mety misy ihany koa tsy mivantana fa mety amin'ny fotoana sy andro hafa ny ahitany an'izao fandaharana izao dia fantatray fa manakambara aminy ianao ary dia avelanay ianao Tompo iteny izay tianao ambara sy mahafinaritra anao ninina lazay paster tovo eto dia tsy ho voasoratra ny amponin'ny olona zany raha ohatra ka tsy ianao mihitsy miresaka aminy ary zany no inonay Tompo fa izy zavatra ho soratanao indray ny ampona ihany zavatra mpivoatra anay zavatra ampivelatra anay zavatra ampatonga anay alala misimisy kokoa an'ilay mpamonjy anay aminaran'i Jesosy naovanay izao vavaka izao amen. Afaka mipetraka isika. eny ary faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity andro anio ity dia manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika izay tonga eto ankehitriny izay manaraka mivantana ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra dia misaotra ny Tompontsika afaka miaona tahaka izao faly mahita anareo efa mizara tenin'Andriamanitra indray tsika dia mino fa misy anjara ho anao androany amen. Azao kely le namanao misy anjara ho anao androany amen. Atsika nokatra baiboly raha ohatra ka nitondra an'izany ianao boky Petera 2:7 ny lohateny amin'ny soramandry aloha dia toy izao hoe ny amin'ny avian'ny Tompo sy ny fananarana noho izany. Ry malala ity no epistily 2 soratako aminareo ankehitriny ka izy roroa dia samy entiko mampifo ny sainareo madio amin'ny fampatsiarovana mba tsy arovanareo ny teny voalazam-paminany masina raha teo sy ny didin'ny Tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly ny rahana ho aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aizakay ny teny fikasana ny amin'izany fihaviany zany fatr'izay nodiny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao.
fa minijambo ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny elany lanitra ary nisy koa ny tany ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy fa zao lanitra sy tany ankehitriny izao dia dia azoniny zany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy nefa ary malala zao zavatra ray lozono ao ka tsy ho adino inareo ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo-taona ary ny arivo-taona dia toy ny indray andro ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maharopony aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga ho afibebahana izy rehetra fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Amen. Io teny io no men'ny tompo ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Tsika moa zao zany ao anatina vanim-potoana anankiray ho an'ny eto Madagasikara amin'izao fiandohan'ny volana febroary izao dia miditra amin'ny cyclone isika zany ary ao anatina fifamafahoana resaka cyclone sy sisa rehetrarehetra dia tao anatin'ny vanim-potoana izay nilazana ny cyclone dia tena tsapako mihitsy no hoe misy zavatra seho an'ny tompo mihitsy ao anatin'ilay izy. Ny akamaroan'ny olona moa zany mirona kely any amin'ilay hoe miandry cyclone ny olona fa manahoana ny fiandrasana ny tompo fa zany ny sary tena azoko tao anatin'le zava-mitranga sy le zavatra ny ainatsika nanomboka ataoko hoe talata angambany dia fa ny famaofao be ny vaovao mikasika an'izao cyclone ho avy izao izay tena mafy sy tena mandripaka dia nanomboka talata dia fa nanomboka niomakomana daholo ny olona dia efa tsy mitsahatra miaino vaovao manara-baovao na amin'ny tambazotra na amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjapeo dia samy miaino daholo dia samy miaino ny fizotrany dia samy maheno hoe nandalo tao Maurice ony dia zao no nataony dia nandalo tao La Réunion ony dia zao no nataony fa rehefa nandeha le andro nanomboka tonga ny alakamisy dia nisy filazana tamin'ny vaovao sy ny namany rehetra hoe tsy mianatra ny mpianatra tsy miasa ny mpiasa zoma satria hanomboka lay zavatra dia eo zany dia nanomboka amin'izay ohatra nisy niantona kely zay mihitsy ny tantaram-piainandra malagasy hoe tena eo ampiandrasantsika menakavy inona zavatra hitranga tafon'izany anidina iza no zakany rivotra sy manizany ina moa gony pasika an'izany anjera avy eny ambony tafo eny fa zay vao tonga ny tantara ratsy indrindra amin'ny tantara malagasy fa tonga zoma jerena napitikorana ary tsy nisy fa hoana ary ty zavatra ty enona ny rivotra tsisy rivotra mitsokana dia kely akory ary fa mpandainga ve le olona sa vazivaza ratsy ve ty sa ahoana ny mpalaza vaovao moa zany mba miezaka manamboatra sy ny fanjakana miezaka manamboatra ihany manitsy ny fomba fiteny somary nanao ohatran'izao le izy dia ny ohatran'izao indray dia ohatrany ningeza tamin'ny zoma aloha ohatrany mbola ohatr'izay vaovao nyetsika hoe miadana ny hafainganam-pandehany ary mengeza le zavatra dia hoe zoma maraina zany mbola milamindamina fa mety ho zoma arivo ty zany efa endry tsara daholo lakamisy aloha efa nanao provision daholy nanangona daholo na karoty na ovy na sosiety na inona samy nentina daholo tao tokantrano zay toerana le rehetrarehetra zay nitady paty tamin'ny lakamisy sa zoma tsisy tsony hoe mba nahazoazo a-tsaina zany hoe mety amin'izany cyclone zany mihinana lasopy kay tsisy paty tsony teny ampivarotra dia niditra zoma tsika zany zoma maraintsika zany dia tsisy ninona aloha dia samy niandriandro hoe tena le vaovao koa moa zany mivoatra arak'izay tonga indray ny amin'ny efatra hoe tena ano any amin'ny efatra any manomboka miditra eo jerena ny amin'ny efatra sady tsisy rivotra ny tsisy orana tanao ohatra le tantara mihitsy amin'ny bokin'ny Genesis toko fahenina vita ny samby fiaran'ny Noa ny fahavitan'ny samby fiaran'ny Noa nge milaza hoe raikitra ty lalao ty fa tsy nisy napitikorana singa ny ray ary
le samby fiara amin'io miteriterona hita ny vahoaka rehetrarehetra tsy azo saromana labasy akory hoe mbo afeny loha rahalahy mbo afeny loha fa mamenatr'olona fa miteriterina ery atapitendrimoatra ary zay mihitsy nyplanin'Andriamanitra hoe aza atao miafinafina samby fiara fa iry atapitendrimoatra hita ny vahoaka rehetrarehetra ery no apetraho izy fa vita sampo tsisy ninona tsisy maloka mety nisy fotoana somary nisy rahana nanatiny nanomboka ny antsoantso no io le lazaiko anareo ho avy ny orana tsofony rivotra indray le rahana hoainina kely indray no hoe tena ohatrany tsy orana ty fa hoany ty Andriamanitra tonga zoma hariva tsisy ninona ny tranga de efa samy Miandry zany hoe sabotsy amin'izay ka zay le fampitahorana ka sabotsy io vo tena izy tsisy ohatran'izany fa tsy fantatro nareo raha tahaka fa fo zay moa zany ny fotsy fidiny tamin'ny sabotsy tamin'ny roa sasany teo eo tsy hoe natahotra batsiray akory fa nafana le zaza de tsy maintsy nomena fanafody fampangatsiahana kely fa amin'ny roa sasany tsisy ninona tsisy mouvement ay nisy ka avy ny orana atao tokotany avy ny orana ay nisy niaraka tsy natory taminay ke atao avy ny orana atao tokotany de io le izy fa tena raikitra zany sabotsy maraina ny fondray tamin'ny tsy fantatro samy nanazeny foaza mifanenay ohatra ny tafiny enina sasany tanoany fo maina be tsisy ninona indray le andro fa ahoana ihany ary te izy any tena mpandainga izy any mpamory-tsampona ao amin'ny plaza vaovao sa ny amin'ny météo sa ny amin'ny fitondrana zao tsy nianatra omaly nefa lamina be sabotsy indray tsy hiasa nefa milamina be tsisy ninona hitanao mihitsy fa tonga sabotsy alinalina zay vao mitsoka amin'izay le rivotra de eo mihitsy tena miaino mihitsy hoe tena ohatr'izao mihitsy le atao hoe fihavian'ny Tompo misy fausse alerte be de be izay mahatonga ny olona tsy mino intsony zao fotoana iainantsika zao nge 2022 ganagana mody be de be fa be de be tena milazanao tena maro be ny olona hoe tena ohatra n'le ny vakitsika teo ay efa tsy tamin'ny androtsika ty fa tamin'ny andro mipetera ka le izy koa moa zany le resaka nylaza ozy izy tompo hoe hoafaingana de zay ny notorin'ny apôstôly hoafaingana Jesosy de io epistily nosorata am-petera io efa 30 taona tao arinina ny fiaingan'i Jesosy de le hoafaingana zany samba fampiresaka ny rahalahy fa inona so de narenindrenina ny sofinareo aloha fa so de tsy hoafaingana ny tenininy anareo fa so de hoe mety ho avy any ray androany fa nareo ny tsy mahazo resaka tsara de nametraka fanazavana amin'izay ny apôstôly Petera hoe maro ozy izy ny efa me maneso nge zao tontolo zao so de verinao fa hoe ny olona tsy mino an'Andriamanitra tena me mihitsy hoe rovina ihany nareo ny anidiny rovina ihany nareo ny tsingevany mbola tsy lasa ihany mandraky ny androany fa ahoana ihany de be ihany koa ny mpino amin'izay zavatra zay lasa mirorosaina sy lasa ohatra lasalasa saina tokoa zany hoe fa ahoana marina ary le izy so de misy diso ary fahazona le tenin'Andriamanitra so de mba tsy zao ary so de mba tsy zao ary so de mba tsy zao zany rehetrarehetra zany de milaza avokoa raha lasena bavy voalohany indrindra aloha te ilaza hoe normal zany zavatra zany fa eo pahitana eo pehatrehana ilay zava-misy sy ny zava-mitranga teo amin'ny firenentsika tena tsapako mihitsy ny hoe misy zavatra be de be tahaka izany tamin'ny andro Noa ihany koa misy fausse alerte be de be mba vakio nge mbokony ina moa ny anaran'ity Genesis toko fahenina amin'ny tantara Noa fa tsy tonga de teny eo tamin'ny fahavitan'ny sambo fiara no nirotsaka ny orana efa tafiditra tao anaty sambo fiara daholo izy menakavy miaraka amin'ny biby rehetrarehetra na biby mandady na mikisaka na hatramin'ny sokatra tamin'ny efa tonga daholo tsisy taraiky hatramin'ny sifotra tonga daholo fa mbola tsy tonga Andriamanitra miaraka amin'ny orana fa ahoana ary fomba fiasan'Andriamanitra de manazava amin'izay Petera ny zavatra mila fantatra reo izy de sao ny fomba fanisan'Andriamanitra de tsy tahaka ny fanisan'olombelona fa ny ray andro amintsika de tahaka ny arivo-taona amin'Andriamanitra ary ny arivo-taona amintsika de tahaka ny ray andro amin'Andriamanitra
raha ohatra ka mahay matematika fototritsika dia mahita fa tsy lojika izany zavatra zany satria x égale 1000 dia 1000 égale ihany koa ndrazonge ataontsika hoe 1 égale 1000 dia 1000 égale 1 raha ohatra ka 1 égale 1000 dia azo ambomboarina ihany le izy hoe zay zany dia ampanarahana an'izay fa le famadika amin'izay zavatra hafahafa be tsy possible mihitsy zany fa tonga dia tsy mety zany zavatra zany dia zay ny anazava-petera hoe tsy mitovy ange ny fanisantsika sy ny fanisan'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa miteny hoe ho afaingana efa eny ampelantanako amin'ny boky ny apokalipsy izy milaza zany ho afaingana efa eny ampelantanako fikororoako sy sisa rehetrarehetra fa rehefa miteny an'izany Andriamanitra dia zany faingana zany aminy raha miteny izany ho avy amin'ny herinandro firy zany 7 taona zany ho avy amin'ny tapabolana dia tsy fantatra ao mihitsy hoe roviana le izy. Andriamanitra zany tena manana an'izay atao hoe faripo zay. Nisy fotoana nisy olona nirahana tany amin'ny Lazarosy ilaza hoe naniraka zany Marta sy Maria dia efa mba nasiny Marta sy Maria Marta mihitsy mino mihitsy fa Marta mihitsy naniraka an'le olona satria Marta ohatra somary miasasa saina zay dia zao mihitsy nafarany an'le olona teneno Jesosy dia aza tenenina hoe marary Lazarosy fa zao tenenina marary lay tianao hoe zany hoe nidika zay kitiana any amin'ny sentiment mihitsy ny Jesosy marary lay tianao dia lasa le olona nirahana ho any amin'i Jesosy dia zao nambaran'le olona marary lay tianao izy Jesosy ho avy dia nidika an'le ho avy lalao za atory lalao za hipetraka ato lalao za hiala sasatra dia niandry any izy dia navelan-danareo mody fa ho avy maty 4 andro Lazarosy eritrereto lelan'elan'andro marary lay tianao sy mandra-patonga ny vanim-potoana natongavan' Jesosy fa matoa marary lay tianao mety atao hoe ny afaka pitsoniny maty Lazarosy 4 andro taorianan'izay say voatonga ngia Jesosy herinandro be zao zany ny andrasany an'le fotoana zay izy voatonga soma tsara fa izy manana ny planiny ary manana ny fieviny rehefa tsy mitoetra eo mitoerana izay maha olombelona atsika isika fa mitady hevitra tahaka an'Andriamanitra dia lasa tonga fisalasalana sy fisaintsainana hoe fa ahoana ihany dia lasa andaira ny ataky ny zao tontolo zao isika dia lasa tonga amin'ny fisalasalana dia lasa matory sy varim-bariana. Ao am-boky Mateo 5:20 misy ny tantara Virjina 10 ary matoa izy ireo naharitrela mipapakatra ozy izy jereo tsara fa ny tantara rehetra dia mametraka an'izany zavatra zany hoe ny fisainan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fisainantsika. Ny fihevitr'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fihevitritsika. Fa izy raha miteny ho avy dia tsy ho avy arak'le eritreretantsika izay. Fa atsika koa nge na samy olombelona samy manana le fomba filazana azy rehefa makany ambanivohitra ianao ka manontany olona hoe aiza moa ny trano rakoto le manana kisoa be dia be iny tsy ambadimbadika atsy zay ambadimbadika zay misy tendrombohitra 3 zay vao tonga any amin'le ambadimbadika fa ny ambadimbadika amintsika eto andrenivohitra ao ambadika reto trano anankitelo reto zay ny dikany fa rehefa ny ambanivohitra ianao ambadimbadika atsy tendrombohitra anankitelo ny dika zay dia takizay le izy hoe tsika samy olombelona ary samy hafa ny fandraisantsika zavatra. Isika mila maharay izay avy amin'Andriamanitra ary mila mipetraka eo amin'ny toerantsika dia tsy nafantoeran'ny olona izay miandry ny tompony. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay miamanakaiky mandraka riva ny filazana rehetrarehetra sy ny zava-mitranga rehetra dia milaza sy mampiseho avokoa fa akaiky ny fihavian'ny Kristy. Ary ny fihavian'ny Kristy dia tsy ao anatina fotoana izay milamina be fa ao anatina fotoana izay mikorotana ka tsy hananany olona fotoana intsony iomanana. Ny tena marina koa arak'ilay ohatrohatra izay niraisintsika teo rehefa tonga ny fampiomanana. Nanomboka talata dia efa nampiomanana ny vahoaka malagasy hoe ho avy Ramatosa Andriamatoa Cyclone na tsy fantatro. Batsiray ny anarany. Ka rehefa ho avy izy samy miomana. Rehefa samy miomana dia samy karakara izay mba azony karakaraina tao. Rehefa tonga ny lakamisy tonga zoma efa tsy ho avy any hoaniny ty provision aloha fa tena reto ve ho jerena fotsiny eto fa tonga tokoa amin'izay tokoa lany provision. Zany hoe rehefa tena zay zany fomba fanaontsika olombelona tsika tsy manana an'izay faharetana izay fa miandry tsika miandry lany provision avy eo. Sa te ilaza aminao androany be dia be ny kristianina efa lany provision spirituelle. Inona ndika le provision spirituelle tamin'ny fotoana izay ny antsotsona ny Kristy.
tamin'ny fotoana izay nandraisana ny famonjeny tena mirehitra ny ao am-po ho avy Jesosy rahalahy tena hivavaka tena hanompo tena maki baiboly tena hifonsa anatina tontolona fanompoana fa mandeha ny andro sy ny fotoana lany provision tsy mety tonga batsiray tsy mety tonga Jesosy ohatra ny rivodrivotra kely fausse alerte be dia be ary raha vao misy fausse alerte dia miazakazaka be maro dia mandoalika Jesosy eo za tena milazanao mihitsy any amin'izay misy zavatra maro isan-karazany any misy mandoalika tena mivavaka mihitsy hoe tompo raha an'io ny faharandroko mamindrafo amiko mifona aminao tadidy daholo fahotana hatramin'ny nangala-paiso tamin'ny mbola kely mifona Jesosy mangataka famelana aminao fa rehefa milamina ny fiainana variana ny olombelona fa ao anatin'izay fahavarianana izay indrindra ny fihavian'ny Tompo ary zao afatra zao dia anairana atsika ozy izy le hira izay nataontsika teo hoe ampifoy indray ny sainay sy ny fanahinay azonareo le izy ampifoy indray ny sainay sy ny fanahinay aiza ny état spirituel atsika amin'izao fotoana andro anio izao milamina ve ny fiainanao amin'izao fotoana andro anio izao ary manahoana ny fiainam-panahintsika mivonona misikina ve ary mirehitra ve ny jirotsika miandry mipapakatra atsika fa zany ny toe-panahy izay tokony ananana amin'izao fotoana izao ary zany ny afatra izay miainga amin'izao fotoana izao fanairana ny zanak'Andriamanitra rehetra sy izay olona rehetrarehetra mahatsapa ny antso amin'ny alalan'izao afatra izao hiverina hifoy indray hiverina hisokatra indray masony tsy janona ao anatin'ny fatoritoriana raha-panahy sy ny fahavarimbarianana fa raha nilaza ny apôstôly Petera fa ho avy izy raha nilaza ny apôstôly Jaona fa izao ny andro farany ry malala dia za aty aoriana amin'ny vanim-potoana izay iainako sy amin'ny génération izay misy dia mbola sahako ny milaza fa izao ny segondra farany ry malala tamin'izay vao nandray famonjena tany amin'ny taona 7 dia nanizingizina mafy mihitsy mpanompon'Andriamanitra génération tamin'izany fotoana zany izy moa zany génération année 60 ny converti nanizingizina fatratra izy fa zao ny minitra farany za ndray anizingizina fatratra fa zao ny segondra farany ary mbola tsy tonga izy amin'ny vanim-potoanako dia izay ho avy ao arinako indray sy mpanompon'Andriamanitra ho avy any aoriana antsika indray dia mino fa tsy maintsy anizingizina satria ny afatr'Andriamanitra dia tsy miova mihitsy ary mifampiretan'Andriamanitra ny fony ny mpanompony dia tsy miova mihitsy fa izao indray no mpimaso farany fa tsy maintsy ho avy izy ary ho avy lay nandrasana zay le mivakitsika teo tsy ho ela intsony dia ho avy lay nandrasana ary ampireto ny fotsika zao fotoana iainantsika izao mivavah ozy izy ny apôstôly Petera aoka samy ahony tena ho amin'ny fivavahana mba ahery isika misy olona be dia be mangovotra eo akaikitsika misy olona matahotra eo akaikitsika ary misy olona variana sy misaintsaina ny amin'ny aina aoka itsika hijoro ary ho vavolombelon'ny Kristy iaina zavatra mitranga rehetrarehetra ina moa no tia nambara amin'le hoe ambony ny zavatra mitranga rehetra misy zavatra mitranga eto amin'ny surface du globe fa natao hoe ambony miainga amboniny le izy zany hoe ny vatantsika mety hiarany zavatra ny fiainantsika mety na izao isika maha-olombelonantsika dia manana fotom-pisainana izay mitsinjo no avy ary zay raha teo ny hitaizanantsika ary zay ihany koa ny afatra izay fampisaranantsika tamin'ny heriny mikasika le famafazana ny lalana ny famafazana zany nafafy tany anatin'ny saitsika sy mombantsika ny fitsonjovana no avy fa Jesosy Kristy ny fitsonjovana no avy ny azy ny fiainana mandrakizay fa ny eto ambonin'ny tany tonga ho azy araka ny tokony ho izy ny afatra izay omenantsika androany izay tsy lava dia zao ho avy Kristy ary zay ny fitsonjovana izay hitaritana ny fotsika sy ny saitsika za tena afaka manome antoko zavatra ny ainana zavatra no sedraina zavatra no tsapaina zay le hoe andramoka izao fa tsara Jehovah andramana mihitsy dia ahitana hoe ty Andriamanitra ty ve afaka tena mameno marina ary afaka manome mihoatra lavitra noho izay saintsaintsika sy heverintsika ao anatin'ny fiainantsika za tena manome antoko ary za tena ny aina an'izany fa io Andriamanitra io afaka manao an'izany afaka miassure fa ny fisainantsika izy fa raha ny fisainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro sy amin'ny mombantsika andavanandro aninona hiay an'izany moa Andriamanitra nefa tsika efa miay an'izany fa raha tsy amin'izany ny fotsika sy ny fisainantsika fa mandrakizay sy amin'ny fanjakan'ny lanitra sy ampandroso ny fanjakan'ny Kristy za tena afaka manome antoka antsika fa Andriamanitra ndray an-tanana ny fiainantsika
ary izy no ary izy no itantana ary izy no itondra. Zany ny assurance nomeny zanak'Israely ho avoaka ko ato Egypte nareo ny momba nareo rehetrarehetra na hanina na sakafo na sécurité. Andriamanitra ny assuré an'izany inge. Sa tsy zany ny hitanao anatin'io baiboly izay vakintsika io, tsisy antony hamakintsika baiboly raha ohatra ka tsy zany no hitantsika. Fa Andriamanitra nanome antoka ny fomba fitondran'ny zanany rehetrarehetra ny ainga teo Kanana, ny ainga teo Egypte, mandra-pahatonga ny tany Kanana. Zany koa te hizara amintsika amin'ity androandroany ity. Ny Egypte atsika dia eto amin'izao tontolo izao, ny Kanana atsika dia ny fiainana mandrakizay. Mandra-piala atsika manomboka amin'ny vanim-potoana izay ialantsika eto Egypte. Ny atao hoe miala ny Egypte dia fotoana izay nandraisantsika ny famonjena. Mandra-pahatonga atsika any amin'ny tany Kanana. Izy no mitantana, izy no mivimbina, izy no mià. Na amin'inona na amin'inona. Fa ny anjarantsika dia miomana ny amin'ny fihaviany, misaintsaina ny fiainana mandrakizay ary misaintsaina ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa zay ny aopotsika azo antoka ny ambiny rehetrarehetra. Ary zay zao afatra zao mba tsy ho variana isika. Ho atsika any amin'ny faritra any tsy manao tsinotsinona na manambany ny zavatra mety mitranga amintsika. Fa za tena milaza ny fahoriana dia karazana sivana mihitsy izay ataony Satana kanefa avelan'Andriamanitra hitranga ihany koa. Ampatonga ny olombelona mihitsy tena ho voasivana hoe iza marina ny tena iorina piorpo mihitsy amin'ny zavatra mitranga. Ary iza ny tena piorpo amin'Andriamanitra. Reny zavatra mitranga ireny za tena te hizara aminao aza atao mahavariana ireny. Mety mafy ny manjoa, mety tena tsy fantatra ny apitso, fa zay indrindra le izy hoe tsika tsy mahay ary tsy manana fahefanany amin'ny apitso. Mety nienjera ny tranonao fa tsy manam-pahefana ianao iassuré anome antoka ny amin'ny fiainanao rapitso sy rafaka pitso. Tsy ny fikarakaranao an'izany ny azonao antoka. Fa za te hilaza amin'ity androandroany ity raha iso tanana ny fiainam-panahintsika. Zao le nambaran'ny tenin'Andriamanitra teo manome antony amin'izay izy hoe fa maninona izy no ela vao tonga. Ozy izy hoe mahatoky ny tompo ozy izy. Mahari-pony aminareo ny tompo. Ka tsy misy tia noverina dia iray ary. Fa samy ho tonga ho amin'ny fibebahana izy rehetra. Matoa Jesosy mbola tsy tonga. Dia hozy izy ny apôstôly Paoly any amin'ny boky Romanina any hoe mandra-pahatonga ny fafenoan'ny isan'ny jentilisa. Misy olona maro izay mbola tia novonjeny. Ary ny fanafainganana ny fahatongavan'i Jesosy dia tsy misy afa-tsy ny fitoriana ny filazantsara. Tsy misy afa-tsy ny fanalehibiazana ny fanjakan'ny lanitra. Ary zay ny natao ho saintsaintsika. Fa raha ny hanintsika sy ny sakafontsika sy ny tranontsika sy ny fiarovantsika andao hitoky ny tompo. Alao tsy fenona an'izany vesatra zany ao anaty. Fa andao hibanjina ndray an'le mandrakizay dia hiresaka amin'i Jesosy hoe Jesosy eo za te hitafy anao, za te hisikina ny valahako, ary za tiako hirehitra ny jiroko tahaka ny Virjina endry izay nanana solika fitaiza ary nirehitra ny jiro ny mandra ampiavy ny mpapakatra ka na dia tara ary ny mpapakatra vao tonga dia nirehitra ny jirony ary niara-niditra tamin'ny mpapakatra izy dia niara-ny faly taminy izy. Aoka ho izany ihany koa ny toe-pontsika hoe Jesosy eo. Efa firy-taona nge nitaizantsika ny fiainantsika. Firy-taona no nitezantsika ny zanatsika. Fa inona ny vokatra? Hatramin'izao ianao mbola mitaiza sy mbola sahiran-tsaina foana ny amin'ny zanaka hoe ahoana ny ampahendry azy toa tsy hita ihany. Za te hilaza aminao no momba anao rehetrarehetra omen'ny tompo amin'izay manomboka androany Jesosy eo. Za te ho maivamaivana ny any anatiko any. Za te olona maivana mitsena anao eny amin'ny rahona lanitra. Te olona mitsika mitsena anao amin'ny rahona lanitra. Te ho fitaovana ampelantananao ako mandritry ny androm-piainako eto. Manana problema Jesosy fa zao asitako amin'izay zany dia omeko anao any amin'izay. Ianao no mikarakara azy. Jesosy hoe manana trosa ako. Tonga amiko foana ampitako trosa fa zao tsy tiako amenony any anatiko any zany. Fa tiako tena ianao no mamenony any anatiko any ary tiako tena ho fanjakanao ny amenony ao anatiko ao. Zay atao manomboka izao dia aoka ny fiainam-panahintsika no tena vaindondra rahantsika so tena zava-dehibe amintsika. Dia ho hitanao fa maivana ny zavatra rehetrarehetra ary afaka miandro ny tompo ianao ary tsy misy fisalasalana ny any anatinao any fa afaka no faly ianao eo ampiandrasana azy. Amen.
da atsika hitsangana hivavaka amin'izao fotoana izao dia samy mamerina amin'ny laoniny zany zao fotoana izao famerenana amin'ny laoniny fiainam-panahintsika araka le lazaiko teo hoe mety tamin'ny fotoana voalohany tsika nylazana zany fiaviany zany cyclone zany taitaitra daholo samy miolomay daholo samy somebosebo daholo manao zay tokony ho atao manangona zay tokony ho angonina zao ihany koa fanangonanao zay tokony ho angonina solika fitaiza famerenanao an'izany indray hoe jesosy io za te hanangona bagage spirituel teny mbola afaka kehitriny fa tsy hipetrapetraka fotsiny ihany dia ho lany vatsy rehefa avy eo aoka tsy ho kristianina lany vatsy ianao amin'izao fotoana iainantsika izao aoka tsy ho zanak'andriamanitra lany vatsy ianao fa zanak'andriamanitra mbola miandry hatrany ny fiavian'ny tompony nizaniza mime anao mahazo mime zao tontolo zao nime anoa zao tontolo zao nime anoa ny tontolo manodidina fa rehefa tonga safodrano nikorotana zao tontolo zao ary araka le lazain'i jesosy hoe zao tontolo zao ankehitriny mime fa ianareo kosa malahelo fa ho avy ny fotoana hifamadika ny rasa avelao zao tontolo zao iome anao miandry an'i jesosy avelao zao tontolo zao iome anao miandry ny fiavian'ny tomponao avelao izy anadroadro aza taitrany amin'izany fa rehefa tonga amin'ny vanim-potoana ho avy tokoa jesosy ianao hifaly fa izy hiditra ao anatin'ny alahelo sy ny fahoriana mafy tazomy mafy zay efa niazonana anao hatramin'izay miresamy tompotompo tsy anao kototoy itsony ankehitriny hiverina anangona solika fitaiza hiverina anao provision hiverina anangona zay tokony ho anangona rehetra ary ho mpanompo mahatokony ahitanao eny amin'ny raha ho any lanitra jesosy fa tsy mpanompo varimbarina na mpanompo matoritory zany no tianay ahitan'ny tomponay anay tompo ny fiainanay rehetrarehetra ny momba anay rehetrarehetra dia tianay mbola orina indray ao anatin'izany tontolo mpanantenana sy tontolo mpiandrasana tontolo mpinoana izany ny zokinay sy ny ray aman-dreninay teo aloha reo olona zay tsy hitanay izay ny famofoto ao anatin'ny filazantsara dia samy mitory avokoa ny fiavian'i jesosy samy nanana finoany sy mifandresen-dany ihany koa samy nanana zay nambarany hoe zao ny andro farany zao ny ora farany ozy izy ny tao aoriana rehetrarehetra zao ny minitra farany ozy izy ny génération zao ny segondra farany ozy izy tamin'ny 10 taona lasa ary zao andro anio izao dia ilazako fa zao no ndray mpimaso farany mialohan'ny fiavian'i kristy aoka tsy hiova ny finoanay andriamanitra zay rehetra efa nangozozo zay rehetra efa nangatsika afanao indray amin'ity androandroany ity atonga anay hibanjina an' jesosy kristy atonga anay hijery an'ilay mpamonjy anay atonga anay hitady azy amin'ny fonay rehetrarehetra misaotra indrindra tompony amin'ny fotoam-bavaka izay rahanay manana tahaka izao fa mbola misokatra amin'ny fiangonana aloha mbola afaka mivory izahay mbola afaka miaraka izahay mbola afaka manafana fonay tahaka izao izahay ary zava-dehibe indrindra aminay izany dia hisoranay ianao zany ankasitrahana ianao fa tsara ianao jesosy ary misaotra ny amin'ny fampiomananao anay mandrakarifa ataontsika homantsika lahira hoe zay andro zay no andrasako hiverina ny mpamonjiko ho hitako izy anatrika ny sandry no asampiny ary hoentiny any amin'izay toerany dia andao tena anandratra fotsika anandratra ny fanahintsika any aminy anandratra ny tanatsika ho ao aminy ihany koa dia ilaza aminy hoe jesosy eo mbola manatena anao zahay jesosy eo mbola miandry anao zahay jesosy eo tsy atory ny fanahinay eo ampiandrasana anao tahaka ny mpanompo tsara izay miandry ny tompony miandry ny fiavian'ny tompony jesosy eo hiambiny izahay jesosy eo hivavaka be izahay jesosy eo hitory ny filazantsara izahay jesosy eo andoalika izahay jesosy eo hamaky ny baiboly izahay jesosy eo hitady anao amin'ny fomba rehetrarehetra izahay tsy avelanay atoritorontsony ny fiainam-panahinay ankehitriny amin'izao ambavahoana ny fiavianao izao jesosy kristy tompo saotra jesosy hitako izy anatrika saintsaino mihitsy zany ery zany nisany masampinday ary hoe finyam'izay toerana hatramy
amin'izay dia ho ambarany ahy famin'izay no ambarany ahy ny zava-miafiny fanahy monina eo anilany ahy ny fanantenako e tsy ho levonay Jesosy teny tsy amitagay indre fakay Miandry izay amovenay avy Jesosy o maranatha o Jesosy o manatenanao zay Miandry anao ny fonay eny afaliny no ampakarina eny afaliny ny ho ampakarina rehefinjao ny mpampakatra tontolo tsy fahita ety tontolo tsy fahita ety zay tsereny maso vavahoery asa toko ny zavatra taloha fanifone tanandramanitra eny rovoay ny toerako ifankahita amin'ny havako ifankahita amin'ny havako zay maty taloha vavovovitro iara mitoetra ilay tomposo eo aritsika ny fanantenako tsy ho levonay Jesosy queen tsy amitagay indre fakay ny Miandry izay amovenay avy Jesosy o maranatha Teka mafasika amin'izao fotoana izao Jesosy eo matoky anao zay mino anao ny fonay aritra eo ampiandrasana anao izay tahaka ny mpanompo tsara miandry ny fihavian'ny Tompo misaotra indrindra Tompo amin'ny anaranao nanaovana izao vavaka izao amen. raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina renina trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo